Fananomboka ny 5 martsa teo kosa ary tsy farana raha tsy amin'ny 7 ny volana martsa ho avy izao ny hetsika opération Smile, hetsika fandidiana maimaimpoana atao amin'ireo ankizy simy. Ankizy simy manodidina ny 200 no azo tombotsoa amin'ny alalan'ny fandidiana maimaimpoana mandritra ilay hetsika opération Smile, vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny Oviva sy ny Lions Club Analamanga. Nanafatra ekipana manam-pahaizana nanatanteraka izany hetsika fandidiana maimaimpoana izany tokoa ny rotonta ny 5 ka hatramin'ny 12 martsa. Izany dia hetsika atao opération gratuite izy io ho an'ireo ankizy simy na le manana problème zany amin'ny molotra zareo. Opération gratuite karakaran'ireo dokotera avy any andafy zany tonga eto toerana dia eo Oviva zany manohana an'izy io dia fifaliana ho an'ny Oviva manampy an'ireo zany ao anatin'ny hetsika io satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny territoire ny Oviva zany le misahana ny ankizy. En moyenne, ny fikotihany anazy $240 ny opération anankiray. Hatramin'izay eo amin'ny entre ny 20 sy 50 isan-taona. Misy en ray isan-taona zany nataony opération Smile teto Madagasikara hatramin'izay. Fa manomboka amin'ity satria hita hoe betsaka le filàna eto Madagasikara dia misy mission indroa isan-taona. Efa nahatratra 500 ny isan'ireo ankizy nahazo tombotsoa tamin'ny opération Smile hatramin'ny taona 7 vokatry ny fandraisana anjarany Oviva. Tsy vao voalohany ny Oviva, marika Harano, vokarin'ny Brasserie Star, izao nanome lanja ny bebe kokoa ny maha olona no misahana ny resaka sosialy.